Alefafonareo mahay le tenenako. Mahena hoe iaraba ary fedy mbola andrasanareo anako. Hoana daholo. Bonjour daholo les enfants. Storytelling in English. Raha amin'ny teny malagasy zany izy dia inona ny filaza zany teny gasy? Za aloha tsy zesta fa tsy haiko zany aloha mizezesta. Tantara taloha fotsiny. Mba hitantara aminareo ny lalana nizorany Aminada zany tamin'ny fiainana hatramin'ny voalohany ka hatramin'izay amin'izao io dia atombontsika amin'ny inona boky amin'ny vavaka. Tsara ho marina amintsika rehetrarehetra aloha zany hoe am-boalohany fa izay Aminada na hoe izay efatra Aminada satria izay efatra Aminada dia zanak'olona tsy manan-karena mihitsy. Nahantra velona tena ravaky teny nahantra velona. Raha tantaraina aminareo tsotsotra zany dia zay olona taloha tena zay taloha moa zany fa tsy olona taloha olona tena farak'izay tsy mihinan-kanina zany dia na fety na tsy fety dia mandeha makany an-tranon'olona mitady sakafo. Mody tonga abonira amin'ny lera fisakafoanana iny mihitsy dia amin'iny mba mody mipetsapetsaka iny dia mody mijery télé dia nefa miandry hanina. Dia zay taloha mpivarotra trondro maina, mpivarotra legioma, mpivarotra mofo anana indrindra ny tena mivarotan'ny dadanay. Avy eo indray mamanay indray manao mivarotra composé amin'ny barquette. Hoentina amin'ny arina be anankiroa ireny mitety. Le rangahy ty koa efa nanao taxi phone taloha. Ay ndraso aloha le resaka taxi phone. Tsy teo fatantarao zany. Tena mba somary alahelo kely mihitsy ty resaka taxi phone ity satria nahoana hoy izy nareo. Izay zany raha nelanela taona nesibota herintaona monjy dia zany hoe zavatra haiko tokony hoainiko. Za tsy mahay. Teo andorana fosy teo amin'ny pharmacie teo le taxi phone anay tamin'izany dia za foana ny tena hoe miandraikitra azy dia zay mandraparivony andro bota tsy nentina anao an'io taxi phone io mihitsy noho ny fahamenarany dia lazany fa tsy hainy le zavatra. Dia rehefa eo amin'izay mamanay rehefa nivarotra le barquette mandehandeha kely dia mba niakatra grady kely tafiditra tao amin'ny domaine moa zany. Dia mba nahazo tsenatsena kely tao. Rehefa mivarotra tao amin'izay izy dia za manamboatra composé anjarako indray ny composé. Ay moa ndray efa ny avonda tsara. Anjarako indray ny composé dia za indray zany no anjarako zany le vitina composé dia varota amin'ny mamanay any dia anazy ny vary sy laoka. Tao anatin'izay tantara rehetrarehetra izay zany be dia be ny heso, be dia be ny latsa, be dia be ny fanambaniana nataonay noho zahay le hoe mahantra tsy manana ninina dia nanananay esprit mafy be tena ngoza be mihitsy hoe andaotsika andao andavaka mihitsy hiala tao anatin'ity fahantrany ity. Tsara marihana ho anareo aloha zany fa zay tsy miambo eto hoe lasa mpanankarena zay amin'izao fa mba nandingana mpahanankiray atao anatin'le lavaka fotsiny zany. Tsy zany. anankiray fa mba atao hoe anankitelo. Raha ohatra zany anankifolo le mpamila voadingana dia fahatelo zany zay zao mba hoe mivoatra le fiainana miala tao anatin'le fahantrana goavana lalina manikoriko. Mivondrona kely zany zay tao anatin'ity fianakaviana kely ty anao glasy. Le hitanareo le glasy kely ampo reny Nour ice cream ny anarany. Nour ice cream ny anaran'le izy tena nandeha io teo nandeha fa nosy sasany io zany le mila an'le hoe fahaizana mitantana fahaizana mandrindra ihany koa fahaizana mifampitondra zay zavatra tsy hainay zany nefa zay hoe entrepreneur ao anatin'le tantara dia rafa le ozy izy neny aloha zany ty rehefa mampiady anareo dia aloha samy manitra velona ety ihany dia mitady zavatra hafa indray zany zay ivoarana amin'ny fiainana. Dia za indray zany nanao friperie tena nandeha indray ty friperiako nandeha dia be voka moa zany le tamin'ny 2025 teo dia tsy navita n'le manao live ntsony fa le vadiko sy le zobaviko ny teo banky teletsy indray re ty Mikel najanona ireny aloha fripy fa tsy mety satria teletsy be zao nefa ianao olona miandry voaka najanona. Dia mbola asa tselika ny ana za zany tsy ao anatin'le hoe entrepreneur fa ny tena asa tselika manafatra entana avy any ivelany ahako nisy hoe écouteur ranomanitra dia iny koa ny lalako izay varotra ihany.
dia izay no namidimidiko. Dia tao anatin'izay fotoana rehetrarehetra izay zany na hatramin'ny tombohanay menata tsy ny tombohana kay satria raha ty asanay ity zany a 2022 vao tena nahavelona anay 2018 zay nanomboka fa 2022 vao tena nahavelona dia nikaramana dia nanomboka 2022 ka hatramin'ny 2020 tsy tadidiko zany tsika ka hatramin'ny makaty a nanangom-bola be mihitsy zay menata dia hoe ndao hitady-ketrika ay dia nanao tête de cortège zahay a le tsara marina aloha fa le tête de cortège tsy anay menata le tômobila fa ny mamanay efa hoe andao ampindy tômobily ty aresana dia nanapa-kevitra zay menata vola voandrinay nanomboka 2022 nakaty a no nividananay a le Grand Starex anaovana location. Dia rehefa eo ihany ny Grand Starex sy ny tête de cortège moa dia mba mivarotra sakay indray amin'izao mba ataoko vadivato-masana dia goûter andraso aloha fa le sakay kosa za tsy ao anatin'le sakay zay maro be nareo miteny anao hoe anaovana livraison na sakay anao commande na sakay tsy anay io fa ambota dia tsy malala momba an'io fa zay manao commande na sakay zany tonga dia any ambota io commande na sakay io resaka sakay io tena mamelona tokantrano maromaro satria tsy ambota mivady rery no anatin'le izy fa misy fikambanan'olona kely maromaro zany eo amin'izay le mipetraka le hoe entrepreneuriat le izy aloha tsara marena fa le sakay ay zay sy mamanay zany premium-bonantoka ao anatin'le izy satria izy na misy fosikevitra ndao hivarotra sakay dia lasa ohatrany hoe anay tsisy zany le société kely fa hoentin'le anarako fotsiny dia ao anatin'le sakay misy olona manao livraison ao anatiny dia izay zany le hoe mamelona tokantrano maromaro kely lay fanaovana sakay masaka faly zany teny aminareo hoe io sakay kely matsiro kely bainio zany tamin'ny zavatra nataonay rehetrarehetra dia io no formel sy ny légal ahoana moa zany ara-dalàna satria efa nahazo certificat de consommabilité io manana ny staty ihany koa io ary hoaparitaka vota sy ny fianakaviany eny amin'ny tsena mbarotra nasionaly eto Madagasikara na grande surface io na tsena kely irariko ho tanteraka fafana mafy amin'Andriamanitra za tantarena aloha projet fa dia ny antony iresana anareo an'izany zany mba ho motivation anareo hoe ty tena to dia tsorina hoe ny fahantrana tsy anjara fa safidy zany hoe tena marina zany afaka elany io fahantrana io izay menada zao dia afaka atao ohatra an'izany satria zay tao anatin'izany fahantrana tanteraka izany raha ohatra zany ka hoe na ainay le fahaiza mitantana raha ohatra ka nisy nanoro lalana izay tao anatin'izay fandraharana kely efa nataona izay dia efa betsaka ny orinasa nananana zany hoe tsisy hoe maty tsisy hoe najanona fa mety hoe nampinarany rehefa nisy zay esprit ana entrepreneuriat zay dia izay mihitsy no antony anehoanay anareo an'ity zavatra ity raha ohatra nareo ka te hiditra ao anatin'ny resaka fandraharana na fandraharana kely zany na fandraharana vaventy be dia mety foana be dia be nareo no mety hoe manana projet any anatin'ny lohanareo any nefa nareo manana blocage mety hoe tsy fahasahiny mety hoe fahamenarana mety hoe arabola ireo anankitelo ireo mety hosakana amina projet anankiray ho an'ny tanora dia atorinay lalana ianareo dia misy an'ity rendez-vous pour les jeunes entrepreneurs ity zay ho tanterahana etsy amin'ny cité de culture Antaninarenina ao anatin'io zany tena tonga dia hoe toro lalana toro hevitra fifampizarana ho anareo zay te andrarà na ihany koa efa ao anatin'ny fandrarana na ihany koa te ho matianina sy ho formel ao anatin'ny fandrarana le village des esa eo ny anaran'izy ity ana hoe structure d'accompagnement en entrepreneuriat dia fampianarana indrindraindrindra hoe izao no tokony atao raha manana an'izao ianao dia izao no tokony atao ity hetsika ity dia tsy mifidy taona tsy mifidy secteur ary tsy mifidy hoe efa lavitra be ve ianao sa molina vao hanomboka misy sampanasa marobe amin'ny asa sy fandrarana tianao atao ao ka tongava marobe miaraka amin'ireo formateur sy mpitary dalana anao amin'izay rehetra tianao atao zay raha mahalinanao ity zavatra ity dia tsara raha misoratra anarana ary efa apitaka eo amin'ny description ao ny lien ahafahanareo misoratra an'ilay anarana maimaim-poana fa tsy hoe misy amina dia hoe mandovola ve zany fa to dia maimaim-poana ny fididirana amin'io hitantsika ny daholo ny tantsorika mivantana amin'ny toana amin'ny fandraharana izay miasa eto Madagasikara amin'ny fotoana io tsara ho marihana amintsika fara pitso fa 30 volana janoary sy ny rafaka pitso fa 1 amin'ny 30 volana janoary
Janary io taiory eny Antaninarenina ao amin'ny cité de culture Antaninarenina 0 ariary mivitibidirana fa de raha pitsy miana fa tonga any zay menata ny antony nanaovana an'ity vidéo ty de mba ho motivation anareo ahafahanareo any koa mieritreritra ny tokony ataonareo hoe hijanona atao anatin'ity fahantrano ty ve tsika sa hoe hiarina atao anatin'ity fahantrano ty sa hoe milay be amintsika le mahantra sa hoe andao mba hiaraka anakarena daholo de andao fa tsika mbola tsy manakarena eny tsy manakarena fa any ny tanjony tsirairay aby de mirary soa tafita soa ny projet sy ny zavatra tianareo atao rehetrarehetra de je t'aime